Satria zomany andro tsara ny mampafantatsika mpanaraka ny fahita lavitra ma TV fa ho vahiny ao anatin'ny fandaharana resabe orenan'izao fampalalam-baovao zao ramatoa Vololona Victorine solombavam-bahoaka voafidy tao anatin'ny Antananarivo fahenina boribory tany fahenina tao Antananarivo renivohitra zany iresadresaka ny mahakasika ny toe-dram-pirenena amin'izao fotoana izao ity solombavam-bahoaka voavidy tamin'ny anarany vondrona mapara ity lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray no safidiny Afrika Madagasikara ho isan'ireo firenena iara-iasa aminy ao anatin'ny fanatanterahana ilay tetikasa lehibe fametrahana ny radio telescope dia vokatra maro ary tombony maro no azon'i Madagasikara akoatran'ireo fikarohana siantifika mahakasika ny fandaniana ny kintana sy ny planeta tombony maro raha ny vaovao azo no mbola ho azon'i Madagasikara ao anatin'izao fiaraha-miasa izao. Isan'ireo firenena ty Afrika ametrahana antenne parabolika ifandray amin'ilay radiotelescope goavana SKA na ny square kilometer away apetraka any Afrika Atsimo Madagasikara. Mialohan'ny fametrahana izany ny taona ho avy dia fantatra fa mbola ifampidinian'ireo manam-pahaizana amin'ny sehatra siantifika malagasy avy any Afrika Atsimo ny toerana ametrahana izany eto Madagasikara. Hitondra vokatsoan'i Madagasikara raha ny fanazavana ity fiara-miasa amin'ny Afrika Atsimo amin'ny alalana fanatanterahana ity tetikasa lehibe ity. Amin'izao fotoana izao tsika moa rehefa miteny hoe inona ny vokatra ao Madagasikara dia amin'ilay fanatrantsika sy ny any tonga dia hoe inona ny vokatra ao ny population direct fa ny zava-dehibe amin'izay aloha dia tafiditra ao anatin'ny ireo scientifique internationaux malaza aloha Madagasikara voaloha satria misy solotenatsika seraseratsika zany ao anatiny ao. Manarak'izay efa misy mpianatritsika sahady any Cape Town raika ambin'ny folo nisany zay manao io astrofizika astrofizika io avy ety amintsika ane zany zavatra ambony be ane zany. Ny tombontsoa moa zany dia eo aloha ny fikarohana zay manandanja ngeza be eda be ny fikarohana azo atao ary misy fanampiana fiara-miasa miaraka amin'ny Afrika Atsimo amin'izany fikarohana izany ampiny ny resaka fampianarana amin'izany. Eo koa zany ny fahazahoana n'ireo antotanisa ny données afaka ifampizarana amin'ny université maro samihafa ny Afrika Atsimo sy eto amintsika. Misy eritreritra moa zany amin'io tetikasa ho apetraka io ametrahana ny antenne, misy antenne ho apetraka any amina toerana anankiray izay mbola iarahana amin'dinika moa ny ametrahana azy hoe aiza no asiana azy fa ny toerana zany dia tsy misy interférence amina reny telefona na zavatra hafa reny. Nanomboka ny alatsinainy 4 Novambra teo ka hatramin'ny androany 20 Novambra dia tonga ny fampizaratra kefa sy ny fampidilika eo amin'ny endriky ny fiara-miasa siantifika eo amin'ireo firenena rotota ny délégation avy amin'ny départementa avy amin'ny sciences sy teknolojia avy any Afrika Atsimo. Namafisy ny ambassadeur ny Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara fa amin'izao fiverenana ny rafitra manara-dalàna izao dia vonina anamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ireo sehatra maro ny Afrika Atsimo.